izay moa ny fanazavana mahakasika an'izay fifaninanana lomano izay izay nentin'ny filosy ny secrétaire général ny club natation eska fanatanterahana androany tetsy amin'ny foibe ny Jovena Andrahary kosa ny lanonana fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny loka ho an'ireo tsara vitana tamin'ny fisarihana faharoa tao anatin'ilay lalao Jovena nandritra ny fety Noël teo isan'ny nandray ny loka ny teny antoerana moa raha fetrary sofeno izay nahazo scooter raha afaka andremanalo amin'ny sariny Stéphane Rasavy Manjemby. Iray amin'ireo olona roa tsara vitana nahazo ny loka goavana scooter nandritra ny fisarihana faharoa tamin'ny lalao nerana tamin'ny Jovena nandritra ny fety Noël teo ira fetrarson avy any Parafaravolo faritra Loatra Mangoro. Androany no natolotra sy ny vatany tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny foibe ny Jovena Andrahary ny loka goavana. Carburant zay tany Tamatave tany Moramanga dia manao carburant be dia be mihitsy tamin'ny kapaina Letsi isako manao carburant dia maka etikety 10 foana efa zay ny roa manao gasoil anatin'ny indray andro dia teo nahazoana nanaovanay be dia be an'ilay ticket tena tonga avanay tamin'izao toerana zao ka tena faly mihitsy sady misaotra be dia be any Jovena sady za fa tena mahafatrapo mihitsy ny Jovena manentana ny vahoaka malagasy zany izay mampiasa fiara mba ho amin'ny Jovena satria ny caleton carburant Jovena na menaka na engrais zany dia tsara manentana vahoaka malagasy mba ho amin'ny Jovena foana fa mahafatrapo mihitsy izy. Ankoatra azy moa dia nahazo scooter ihany koa i Rasoavololonirina no Menjanary Angela izay avy any Morondava faritra Menabe saingy tsy afaka niatrika ny lanonana fanolorana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tenany. Nisy tamin'ireo tsara vitana nahazo ny loka plein de carburant no tonga naka mivatana ny loka teto amin'ny Jovena androany. Raha tsy ahivina dia 100 ireo mpanjifa ny Jovena nahazo loka ho fakasitrahana azy ireo nandritra ny lalao izay notanterahana nandritra volana Desambra ka hatramin'ny 7 volana Janoary teo. Fisarihana roa samihafa notanterahana ny voalohany ny 20 Desambra 2013 ary ny faharoa kosa dia ny 1 ny volana Janoary teo. Fisarihana voalohany aloha 210 ilay olona nahazo dia ilay fisarihana faharoa 220 non 111 zany dia 222 zany hoe raha total zany dia 333 ilay olona nahazo loka tamin'ity lalao natao tamin'ny farantaony scooter anankitelo dia nisarihana tamin'ny fisarihana voalohany zany anankiray dia ny scooter anankiroa ilay sarihana tamin'ny voalohany taona teo plein carburant 30 isany 10 tamin'ny voalohany dia 20 tamin'ity ary ny ataontsika hoe ilay loka le cadeau zany nisa 300 zany hoe 100 tamin'ny voalohany dia 200 tamin'ity. Nandritra ny lalao isaky ny mividy solika 3 alina ariary dia mahazo tapakila fandraisana anjara vetrany. Tobin-tsolika amin'ny tanany larana voalohany manerana ny Madagasikara ankehitriny ny Jovena satria mpanjifa iray amin'ny 3 no misafidy azy. Eto anatin'ny fanadihadiany ihany koa no nentina namaranana ny fampahalalam-baovao antsika Patsahivina kosa ianao ary ety ampamaranana izao fampahalalam-baovao izao fa ivoaka Rampitso Zoma fa 7 ny volana Janoary ny laharana vaovao ny gazety boky mahery izay natokana ho an'ny lehilahy moderna dia ny laharana 770 sy 700 moa izay voaka eny mpivarotra rehetra mahazatra anao manomboka Rampitso izay hanasananao indray ny anjifa amin'izay misaotra anao tompoko lasopy vavy nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma indray ho amin'ny manaraka.